fahafantarana ifofoa dia tia fiarah-miasa amin'ny Star ty. Mikliky bibliotèque any ambanivohitra izy ireo misy efatra amby roapolo izy amin'izao fotoana izao eraky Madagasikara. Fiarah-miasa amin'ny Star dia fiarah-miasa tena lehibe tokoa amin'ny association trade union sy ny kliky indrindrindrindra satria ny Star no miantoka no mitondra an'ireo boky rehetra miala eto Antananarivo mandrapatonga ny amin'ny kliky rehetra sy ny alliance française izay fiarah-miasa akaiky amin'ny trade union ihany koa. Boky misy firy isan-taona no mety hoe tonga eto Madagasikara? 30 000 livres eo zany no tonga eto Madagasikara isan-taona. Izay 30 000 livres izay alefa any amin'ny alliance rehetra sy ny kliky ary ho an'ireo fikambanana maro samihafa zany misy fikambanana sasany vitsivitsy miara-miasa amin'ny association trade union ihany koa. Ankoatra ny boky misy fantarana ihany koa ve ao anatin'ilay izy informatique? Fantarana eo anivon'ny kliky ankoatra ny boky tamin'ity taona ity ao anatin'ny sehatra sy ny projet an'ny trade union tamin'ity ny fanisivana point internet na ny cybercafé any amin'ny kliky zany dia tamin'ity taona 3 no point internet misy kliky misy point internet amin'izao fotoana izao ary mitoy zany amin'ny taona ho avy. Inona mety hoe vokatra ny fanabeazana eo amin'ny hoe fisian'izay fiarah-miasa amin'ny Star? Ny vokatry ny fanabeazana amin'ny fiarah-miasa amin'ny Star dia zava-dehibe tokoa satria ahafahan'ny trade union manao économie lehibe dia lehibe tokoa, ahafahana mampivelatra an'ireo kliky ireo sy mampitombo izy ary mampitombo ny projet iasan'ny trade union eny anivon'ny kliky zany. Ankizy hatramin'ny firy taona no mety hoe ciblena ao anatin'ilay tetikasa? Ny kliky ny ao anatin'ny tetikasa tsy misy fetra-taona fa ny kliky dia misokatra ho an'ny olon-drehetra fa amin'ny maha bibliotèque de Borosy azy dia ny ankizy tena maro miditra amin'ny kliky nefa na izany na izany ary tsy misakana akory ny idiran'ny olon-dehibe ao satria maro ihany koa ny boky ho an'ny olon-dehibe ao amin'ireny kliky any amin'ny kliky. Impiry taona fiarah-miasa teto na nahoana? Fiarah-miasa nandritra ny telo taona ny rahan'ny trade union tamin'ny Star dia lehibe tokoa ary raha ny vokatra no resahana dia hoe nahafa-po ny vokatra satria hita fa tena orinasa mandray andraikitra tokoa ny Star eo anivon'ny fiarahamonina isaorana azy zany. Liana Arona Andrianjakarahony Fond, directeur ny réseau click eto Madagasikara.